faly izay afaka mifanatritavo aminao indray a atao anatin'ity fandarana ity ary mitondra loha hevitra vaovao a izay veliko fa mahasarika antsika rehetra sy tena ilaintsika eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Finoana, asa, fagagana, famantarana. Voambolana izay tsy azo sarahana amin'ny fivavahana kristianina ary mahasarika sy mahataona olona maro a mba anatona toerana anankiray izay iantsonana izany rehetra izany. Manana tombontsoa isika hiaraka amin'ny pasteur Andriaparatiana Fanera indray atao anatin'izany fanadihadiana izany loha hevitra lehibe izany a, koa asaiko ampitiavana ianao a hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Fanontaniana avy hatrany angamba no andraisana ny pasteur Andriaparatiana Fanera moa ve reny trangan-javatra, fagagana, famantarana ireny a manam-pirofo fa finoana an'Andriamanitra tokoa no ao ambadik'izay sy iangan'izay pasteur. Faly miarabanao namanatino ary faly miarabantsika rehetra indray a mbola tafaraka andinga ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ity fandarana ity ary indrindra fifalianao antsika indray ihany koa ny andinka aloha hevitra vaovao izay tena zava-misy actualité ozy izy ny fiteny amin'izao andro ainantsika izao ilay loha hevitra izay voalaza amin'ny baiboly koa nefa ny mahakasika an'izany loha hevitra izany dia ny amin'ny hoe finoana, asa, fagagana, famantarana. Mifandray zany ireo zavatra voalaza teo ireo raha ny tena marina hoe finoana, asa, fagagana, famantarana. Voalazanao teo namanadinao fa amin'izao andro iainantsika izao dia tena mitombo a tena mahasarika olona maro mihitsy a ny amin'ny resaka hoe fagagana sy famantarana. Indrindra eo anivon'ny fivavahana kristiana eny fa na dia tsy fivavahana kristiana aza dia mampiatra ihany koa ny amin'izany hoe fagagana izany ary mampiseho amin'ny alalan'ny hoe famantarana ny finoany zay le izy a na dia tsy kristiana aza aza dino zay a fa asehony zany amin'ny alalan'ny famantarana na fagagana miracle ozy izy na prodige ozy izy zay le hoe famantarana zany prodige ny finoana zay ananany mety hoe tsy finoana an'Andriamanitra io a fa finoana ao anatin'le olona zay ananany zay finoana zay dia asehony na porofony démontreny amin'ny alalan'ny famantarana sy fagagana. De le fantaniana apetraka ao teo de hoe move ny famantarana na reny fagagana reny dia mana-pirofo finoana an'Andriamanitra na hoe pirofony finoana an'Andriamanitra. Idirantsika ary ilay loha hevitra dia maky ten'Andriamanitra isika zany a ao amin'ny Marka 5:17-20 no anomboantsika azy. Marka 5:17 ny andininy 17 sy ny andininy 20. Marka 5:17 ny andininy 17 sy ny 20. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino amoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninona azy izany, hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Zay raha io ten'Andriamanitra io zany na manatinao no raisika dia mazava be le voalazana hoe ny anaraka an'izay mino izy a de izao famantarana izao no anaraka an'izay mino. Amoaka de moa ny amin'ny anaran'i Jesosy hitena amin'ny fiteny zay mbola tsy fantany, andray menarana sy sisa ametra tanana amin'ny marary de ho sitrana. De raha io tokosandina io zany no raisika dia marina le voalazanao teo hoe ny fagagana sy ny famantarana dia pirofony finoana araka ny tenin'Andriamanitra eto hoe izao ny famantarana hanaraka izay mino. Dia inona le famantarana amin'ny fagagana manasitrana mamoaka témonia sisa. Enary mahaliana ilay loha hevitra antsika satria ny ten'Andriamanitra dia milaza any amin'ny Jaona voalohany 4 ny andininy voalohany dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe inona kay ny
zavatra miseho ary inona no fiarovana zay apetraky ny tean'Andriamanitra. Jaona voalohany toko 4 ny andininy voalohany. Jaona voalohany toko 4 ka ny andininy voalohany. Ary malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka ifalasany amin'izao tontolo izao. Io zany tean'Andriamanitra de efa mametraka baliza arofanina sahady mahakasika an'ireny le hoe fahagagana famantarana finoana, satria jereo tsara namanadinao fa amin'ny alalan'ilay famantarana sy fahagagana ane no isariana ny olona mba sino anana finoana. Ary misy moa zany le zay mihitsy zany le foto-kevitra hoe tsy maintsy aseho amin'ny alalan'ny fahagagana ny finoana, porofona amin'ny alalan'ny fahagagana ny finoana. Ary misy mihitsy moa zany zay le hoe fomba fisainana zay na fomba fietra hoe asehoy amin'ny asa aza ny finoanao. Raha manana finoana ianao de asehoy. Ndao nefa kitsika zay ao amin'ny Jakoba toko 2 no milaza azy. Mahafinaritra ane satria efa voalaza amin'ny Baiboly le zavatra miseho Jakoba toko 2 ka ny andininy. Jakoba toko 2 de ny andininy 7:20. Jakoba toko 2 ka ny andininy 7:20. Fa angamba izy ianao hoe ianao manampinoana ary izaho kosa izaho manana asa io amiko tsy amin'ny asa ny finoanao ary izaho kosa haneo aminao ny finoako amin'ny asako. Zay tsara io misy zany mandray an'io tean'Andriamanitra io de hoe za asehoy amiko raha fa tena mino ianao. De ahoana moa le hoe asehoy raha tena mino ianao amin'ny asa, de inona le asa? Le fahagagana. Zay ny mahatonga le hoe manao fahagagana na manao famantarana ho profon'ny finoana. Démonstration de foi zany. Hoe tena manana finoana dia aseho amin'ny alalan'ny fahagagana sy famantarana. De aza dino ilay arofanina zay apetraky ny tean'Andriamanitra ao amin'le Jaona voalohany toko 4 manao hoe aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria efa maro izy ny mpaminany sandoka zay tonga aty amin'ny zao tontolo izao. Maninona mametraka an'izay arofanina zay ny tean'Andriamanitra? Inona ny antony? De ao amin'ny Jakoba toko 2 no mamaly azy namana tianao. Jakoba toko 2 ny andininy 9:20 sy ny andininy 20. Jakoba toko 2 ny andininy 7:20 sy ny andininy 20. Zao ny vaky ny teny: ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara zany ataonao zany. Ny demonia koa mba mino zany ka dia mangovotra. Mo tsy fantatrao va ry olom-poana fa tsy vanina ny finoana tsy misy asa? Io zany mahatonga ny tean'Andriamanitra mametraka an'le arofanina hoe izao toetra aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsy. No io voalazany Jakoba toko 2:20. Ianao izy mino fa iray ihany Andriamanitra, tsara zany ataonao zany. Fa nina koa mba mino izy mba mino koa ny demonia koa mba mino izany ka de mangovotra. Mila mitandrina zany ka raha ny tena marina, satria ny demonia koa de volany mino ankeo fisian'Andriamanitra. De volany mino fa misy Andriamanitra, ary de voly de mino fa iray ihany Andriamanitra. Ka raha amin'ny alalan'ny fahagagana zany no anaporofonao ny finoanao an'Andriamanitra, de mila mitandrina tsara satria ny demonia koa ane mino an'Andriamanitra. Dia dika zay tsy afaka ny horaisina ho porofony finoana zany ny fahagagana. Zay le izy tsy azo raisina ho porofony finoana ny fahagagana, satria ny demonia koa mba mino, manana finoana izy, mino an'Andriamanitra izy, mino ny fisian'Andriamanitra izy, mino izy fa ray ihany Andriamanitra. Fa zao mangovotra izy, mangovotra. Inona mahatonga azy mangovotra? De le andininy 20. Moa tsy fantatrao va ry olom-poana fa tsy vanina ny finoana tsy misy asa. Ino mampangovotra ny demonia? Satria ny asany hafa ny asa ataony. Tsy mifanaraka amin'le finoana
zay ananany ny asa zay ataony. Mino izy fa misy Andriamanitra, mino izy fa iray an'Andriamanitra, fa ny asany ratsy ny asany. De mifanohitra amin'ny asan'Andriamanitra mihitsy. Mifanohitra am'le finoana raha tena marina. Mifanohitra am'le finoana an'Andriamanitra ny asa zay ataony. De eo zany tsika de efa mahita sahady zany raha zay fanazavana zay no raisina zany raha havana malala de zao ny hoe finoana, asa, fahagagana, famantarana. Porofo ny finoana ve ny fahagagana. Ny fahagagana ve midika finoana zay koa le izy. Ary tsy maintsy mila aseho amin'ny fahagagana amin'ny famantarana ve ny finoana an'Andriamanitra. Mamaky toko sy andinina anankiray tsika ao amin'ny Jaona toko 4:10 andiny 12. Jaona toko 4:12 andininy 12. Ndao Jesosy mihitsy no asaitsika teny ary mazava tsara ny amin'ny resaka hoe finoana sy ny amin'ny resaka hoe asa, ka mahatonga an'ilay teny any amin'ny Jakoba toko 4:9 teo hoe ny demoni koa mba mino ka de mangovotra. Ianao mino fa raha ihany Andriamanitra, ny demoni koa mba mino fa raha ihany Andriamanitra ary misy Andriamanitra fa mangovotra izy. Inona ny antony? Jaona toko 4:10 andiny 12. Jaona toko 4:10 ny andiny 12. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa, izay mino aho ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izao mankany amin'ny ray. Io zany lesy namana tenao. Ile hoe moa tsy fantatrao va ry olom-pona fa tsy vanina ny finoana tsy misy asa. Raha tsy misy asa. Tsy maty ny finoana raha tsy misy asa. De inona le asa? De io le tenen'i Jesosy io. Izay mino aho Jesosy, ny asa ataoko no ny ataony. asa ataoko no ataony koa. Ary zay mahatonga ny demoni mangovotra, na de mino fa iray ihany azy Andriamanitra, na de mino fa misy Andriamanitra, fa mangovotra izy satria nahoana ny asa ataony tsy mifanaraka amin'ny asa zay, tsy mifanaraka amin'ny asa ataony Jesosy na ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ohatrohatran'izay zany ny ataontsika hoe fampidirana anga ny amin'ity loha hevitra zay hodiniantsika ity, somary akafotoantsika zany amin'ity loha hevitra ity raha tena marina. Satria tena zava-misy am'izao vanim-potoana iainantsika zao zany izy io, ary eto ihany koa zany namana adino dia tia hanamafy an'izay, anisan'ny toe-javatra nolazain'i Jesosy fa iseho amin'ny andro farany mialohany aviny io ty zavatra diniantsika ty. Araka ny Matteo 7:20 milaza an'izay hoe isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka zay hitsangana nao famantarana lehibe, na de ny olom-boafidy ny aza ozy izy. Matteo 7:20 malaza zay, na de ny olom-boafidy n'Andriamanitra aza dia mety ho voafitaka raha vao tsy mitandrina. De zay mahatonga antsika mamantatra sy mandinika tsara zany mahakasika an'le hoe finoana, asa, fahagagana, famantarana. Mazava misy le lazain'ny Jaona voalohany toko 5:1 hoe aza mino ny fanahy rehetra. Zany hoe am'ireo fahagagana sy famantarana miseho lany zay lasa filana mihitsy ho an'ny le izao tontolo izao marary sy sahirana, dia mila izany toetra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. De nanampy azy lay fanambaran'i Jesosy teo hoe ny asa ataoko no hataony koa. Asa n'Andriamanitra zany tokony hifanaraka amin'izay ny asa atao, vokatry ny finoana, fa tsy hoe ny fahagagana sy famantarana sy ny asa atao rehetra de avy amin'ny finoana an'Andriamanitra avokoa. Zay raha atao ndray mibango iny savaranon'andro zay ny rahantsika iny. Inoko fa voaraintsika mpanaraka ny fandaharana zany afatra tia kapitaina izany. Ary zava-dehibe ny mametraka tsara amin'ny toerany ny atao hoe finoana mba tsy sanatry ny vava ho tanteraka amintsika ilay teny manao hoe ny olom-boafidy ho voafitaka. Nde hoentina mivavaka zany loha hevitra zay nosokafantsika androany zany pasteur, mba tonga ndrehetra ho voatazo sy voatahiry ihany koa ao amin'ny finoanan'i Jesosy. Ya, mialohan'ny vavaka angambana dia
somary fitiantsika kely amin'ny toky sy andininy anankiroa lay fampidirana izay nataontsika teo a. Ny toky sy andininy voalohany a dia ao amin'ny Hébreu toko faha 1:15 no andeha ho vakitsika. Hébreu toko faha 1:15. Hébreu toko faha 1:15 a dia zao no voalaza eo amin'ny andininy 9. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Zay. Raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy. Zay le zava-dehibe a. Tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra. Finoana ny fisian'Andriamanitra. Dia eo anefa miditra le fandrika namanady ianao hoe mba hanaporofona hidemontrena fa mino ianao fa tena misy le Andriamanitra. Za tena mino fa tena misy io Andriamanitra io. De manao fahagagana. Azonao le fandrika. Zay zany ny tena afatra ampitaina amintsika. Zay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa. Ahoana nefa ny hanehoanao an'izay finoanao ny fisian'Andriamanitra izay. Amin'ny fomba ahoana? Dia misy an'ity toko sy andininy iray ity no vakitsika amin'ny tianantsika azy ihany koa. Korintiana faharoa toko 5 ny andininy 7. Korintiana faharoa toko 5 ka ny andininy 7. Zao no vaky ny teny. Korintiana faharoa toko 5 ka ny andininy 7. Fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Mazava be a. Zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy. Zay a. Fomba ahoana no ampiarana an'izay ao amin'ny fiainantsika, ny anehoana an'izay ao amin'ny fiainantsika. Dia hozy izy le Korintiana faharoa toko 5:7. Finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Tsy mila fahitana, tsy mila porofona amin'ny alalan'ny zavatra hita maso, fahagagana hita maso, zay ianao vao ino, zay zany. Finoana no andehanana fa tsy fahitana. Ndahoary hoentsika mbavaka zany afatra izany. Raina izay ny an-danitra misaotra noho ny teninao zay afatra ilaina indrindra amin'izao andro iainana izao. Mialohan'ny havian'i Jesosy dia efa nilaza Jesosy Kristy fa hisy mpaminasandoka, hisy famitahana lehibe izay ho ataon'ny Satana amin'ny alalan'ny fahagagana sy famantarana, ka maro ny ho voasarika na dia n'olom-boafita aza dia mety ho voafitaka ihany koa. Tompo, ampio izay mba tena ionona amin'ny finoana marina an' Jesosy Kristy, finoana an' Jesosy Kristy. Ary izany finoana an' Jesosy Kristy izany dia hiasa aty anatinay tsirairay avy, ka ho tanteraka eo amin'ny fiainanay anie izany finoana an' Jesosy izany. Amin'ny anaranao no hanonana vavaka. Amen. Dia ankasitrana sady ianao a vonina hiaraka aminay indray andinika nyity lohahevitra mahafinaritra ity a, finoana, asa, fahagagana ary famantarana. Ny pasteur André Paratena Fanera no miaraka amintsika mivaofy izany ten'Andriamanitra izany a, hampahery sy taritalina anao. Ary ny namana teknisiana tsiraray avy dia ankasitrantsika ihany koa izay ny fanometanana natotosany fifandraisantsika. Manao manam-pijery, mandra-piresaka ho amin'ny manaraka eto.